faly miaona amintsika rehetra indray ry havana amin'izao alady fahatelo ambin'ny folo manaraka ny trinité izao alady voalohany amin'ny volana septambra. Ny lohahevitra vaovao iainantsika dia hoe miasa amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra, miasa amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra. Ny salamo fahavita amin'ny roapolo amin'ny zato, tohizana amin'ny valo amin'ny roapolo amin'ny zato ny arahantsika mitsoka midera mankalaza n'Andriamanitra ho arahan'ira voalohany ny andininy voalohany ny fahaefatra ary ny fahadimy. Salamo fahavita amin'ny roapolo amin'ny zato hatramin'ny fahavalo amin'ny roapolo amin'ny zato ny ira voalohany andininy voalohany fahaefatra fahadimy. Ovakina miaraka izany salamo izany. Raha tsy Jehovah ny manao ny trano dia miasa foana ny mpanao azy. Raha tsy Jehovah ny miambina ny tanàna dia miatoky foana ny mpiambiny. Zava-poana ao anareo vao maraina sy miara-pandry ka homana ny hazo azo fahasahiranana. Izany anefa dia omeny ihany fanambarana na dia mahatonga azy izy. Izy lovava Jehovah ny zanaka maro, tamby ateraky ny kibo, tahaka ny zantsika ao an-tanany mahery ny zanaka ny fahatany rano. Sambatra fanemy ny tanjona ny reny, tsy omenaky ireny nga mifamary amin'ny fahavalo. Sambatra izay rehetra matahotra ny Jehovah dia izay mandeha amin'ny lalina. Fa hoaninao tokoa ny asan'ny tananao, sambatra sady amin'inona ianao. Ny vadinao dia tahaka ny voloka mahavokatrao ao anatin'ny tranonao. Ny zanakao dia tahaka ny zanak'oliva manodidina ny latabatrao. Izy toy izany anontaniana izay lehilahy matahotra ny Jehovah. Hitahy azy amin'ireo misorona Jehovah, ary falahita ny fahasavan'Jesosy ny ianao amin'ny andro rehetra iainanao. Mitangazanao ny ianao, fiadanana eo amin'ny Israely. Amen. Vavaka isika misaotra midera mankalaza anao zay tompo noho ny fitiavanao. Tantaninao zay mivimbinao zay katratra zao alady voalohany amin'ny volana septambra izao. Tsy noho ny herinay na ny tanjakay fa nandalo zavatra maro izahay kanefa tonga amin'ny fitena matritrika. Koraiso ny fisaorana mifankalazana ny voninahitrao. Misaotra anao zay tompo noho ny amin'ny mahazanaka ao anay to amin'ny Kristy Jesosy. Ary tianao izahay endre manahoana ny fitiavan'ny ray anay ny antsonanay hoe zanak'Andriamanitra, ary izany tokoa izahay toa misaotra midera ny laza ny voninahitra omenao anay. Omenanao izany satria anao izany
kanefa ina moa ny olona nahatsarovanao anay fa nisatroanao voninahitra zay ka nataonao mpanjaka amin'ny tany mpanjakany zavaboary. Voninahitra ao zany ka nomenao anay ko aterinay aminao tompo fa ianao ny tompon'izany. Ankehitriny dia te hatahotra anao zahay araka ny fidirana nataonao teo fa ho sambatra zay olona matahotra anao. Te hiasa amin'ny fahatahorana izahay ko ankehitriny tompo manao zao fanompoam-pavahana zany zahay. Andraisanay zany miasa amin'ny fahatahoranao izany ko amasiny zao fanompoana zao tompo. Irano fanamasina anay ny fanompoam-pavahana manontolo mba ho anitra kasitrano eo masonao. Ka hiasa mitahotra koa izahay amin'ny ovitra hatanteraka ny famonjena anay. Ko miasanao tompo amin'ny tokantrano sy toerana rehetra amin'ny fony za rehetra mandray anao. Izany mivavaka izany dia ataonay noho ny amin'ny anaran'i Kristy ilay nampianatra anay hivavaka manao hoe Reneo Mamasina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao ny sitraponao dia tantaky ny an-danitra. Miaina saza ao anay, ary milany kay, tahaka milany izay meka taminay, ary aza mitondra ny fakapana, manamafany amin'ny rasy, anao fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Mipetraka isika hiomana amin'ny fiainona amin'ny tenin'Andriamanitra 240 andinin'ny voalohany sy ny faharoa alohan'ny vakiteny ary rehefa vita ny 240 ihany andinin'ny fahatelo aorian'ny vavaka idirana amin'ny toriteny. Ny vakiteny voalahatra ho antsika gay mpaminany agay toko faharoa andinin'ny voalohany hatramin'ny fahasivy any amin'ny faramparany testamenta taloha any no misy ny mpaminany agay Malaky Zakaria. Hagay toko faharoa andinin'ny voalohany hatramin'ny fahasivy. Voninahitry ny tempolo vaovao sy ny fitahina ho azon'ny olon'Andriamanitra. Tamin'ny andro faharaiky amby 20 tamin'ny volana fahafito nahatongavan'ny teny Jehova tamin'ny nentin'ny agay mpaminany nanao hoe lazao amin'ny Zerubabela zanaky Selatiela gouvernouna ny Joda sy Josoa zanaky Jozadaka mpisorona be ary ny sisa amin'ny vahoaka hoe iza ny mbola sisa aminareo zay nahita ity trano ity tamin'ny voninahiny taloha fa manahoana kosa ny fahitanareo azy zao mo tsy toy ny tsinitsinina eo masonareo ity. Nefa mahireza ankehitriny ry Zerubabela ho Jehova ary mahireza Josoa zanaky Jozadaka mpisorona be ary mahireza ianareo ry vahoaka rehetra ho Jehova ka miasa fa izany no momba anareo ho Jehova tompony maro araka ny teny fanekeny nataoko taminareo fony nivoaka avy tamin'ny tany Egipta ianareo. Ary ny fanahiko dia mbola mitoetra ao aminareo ihany ko aza matahotra ianareo. Fa izao lazain'i Jehova tompony maro. Indray maka koa raha afaka kelikely dia ampiroroko ny lanitra sy ny tany ary ny ranomasina sy ny tany maina. Ary ampiroroko ny firenena rehetra ka ho avy izay irian'ny firenena. Ary ho fenoko ny voninahitro ity trano ity ho Jehova tompony maro. Ay ny vola fotsy ariary ny volamena ho Jehova tompony maro. Ny voninahitra ity trano ity anamparany dia ho lehibe noho ny tany aloha ho Jehova tompony maro. Ary eto amin'ity fitoerana ity
no hanomezako fiadanana hoy Jehova tompony maro. Amen. Korintianina voalohany toko 7 ny 10 hatramin'ny 15. Milaza ny raharahany mpanompon'Andriamanitra sy izahana toetra ny asa rehetra. Korintianina voalohany toko 7 ny 10 hatramin'ny 15. Hoy Paul apôstôly: araka ny fahasoavan'Andriamanitra nomena tahaka ny fanaon'ny mpitaha marika mahay nanaovako ny fanorenana, ary ny hafa nandrafitra eo amboniny. Nefa aoka ny olona rehetra hitandrina zay arafiny eo amboniny. Fa tsy misy mahay fanorenana manao fanorenana hafa afa-tsy zay natao dia Jesosy Kristy. Ary raha misy mandrafitra volamena na volafotsy, na vato tsara na hazo, na bozaka na mololo eo ambonin'ny fanorenana, dia aseho avokoa ny asan'ny olona rehetra, fa amin'ny andro no ampiseho azy, satria aseho amin'ny afo izany andro izany, ka dia izany toetra amin'ny afo ny asan'ny olona rehetra. Raha maharitra ny asan'ny olona zay narafiny teo amboniny, dia handray valim-pity izy. Raha levon'ny afo ny asa amin'ny olona, dia ho faty antoka izy, fa mitenany dia vonjena, nefa toy ny avy amin'ny afo ihany izy. Amen. Hitsangana isika hiaino ny filazantsara. Filazantsara soratan'i Luka toko 12 ny amin'ny 19 hatramin'ny 20. Luka toko 12 ny amin'ny 19 hatramin'ny 20. Milaza ny fanoharana taon'i Jesosy. Dia nanao fanoharana taminy izy ka nanao hoe: ny tanin'ny lehilahy manan-karena anankiray nahavokatra be. Ary izy nihevitra tampony hoe: ahoana no ataoko, fa tsy manana fitoerana morin'ny vokatro aho. Ary hoy izy: zao no ataoko, andrava ny tany fitehirizako aho, ka hanao izay lehibebe kokoa, ary ao no amoriko ny variko rehetra sy ny fananako. Dia ilaza amin'ny fanahiko aho hoe: ry fanahy eo, manana fananana be voatahiry ho amin'ny taona maro ianao, mitsara, mihinana, misotro, mifalia. Fa Andriamanitra kosa nanao taminy hoe: ry adala, anio alina no alaina aminao ny fanahinao, ka ho aniza zay zavatra noharianao? Toy izany izay miari-arena ho amin'ny tenany ihany, nefa tsy manan-karena ny amin'ny Andriamanitra. Ray masino Manasinana ny fahamarinana, mitenao ny fahamarinana. Amen. Isika hivavaka. Misaotranao zay tompony amin'ny teninao zay teny velona, mampianatra anay, mananitra anay, manitsy anay, fanilo ny tongotray sy fanazavana ny lalanay. Aina ho an'izay mahazo azy. Za miteny za mitorin'ny mpaminany, za miteny za minambary ny apôstôly. Ianao Jesosy Kristy misy ny teny velona monina ato aminay. Vovaky amin'ny tenin-drazanay zany ka ny henonay teo, ka mampianara anay tompo tahaka ny ampianaranao ny mpianatra aho. Ny amin'ny anaran'i Kristy Jesosy Tompo no angatany ny fanahy masina mpianatra anay. Amen. Manasantsika hipetraka. Ho aminao rehetra riavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy ankehitriny nisy taloha ary ho avy, ary avy amin'ny Jesosy Kristy lamatoa maty ary lehibe ampanjaka amin'ny tany, avy amin'ny fanafito zay ny lohan'ny seza fiandrianana. Amen.
Hagai toko faharoa. Hagai dia mpaminany taorian'ny fahababoana. Antsoina amin'ny teny frantsay hoe post exilique. Babo tany Babilôna ny zanak'Israely 70 taona. Rava amin'ny tempoly, rava i Jerusalema. Rehefa aveo raha taditsika le fizarana 7 amin'ny tantaran'ny Israely, dia amin'ny fahaenina itsika tafaverina fahababoana izy ireo. Natsangana indray ny manda, dia tsangana ny tsikelikely ny tanànan'i Jerusalema. Efa misy ny jiosy nody, efa nantsona hoe jiosy zareo teto fa tsy zanak'Israely intsony. Dia nanao ny tempoly zareo. Rehefa nanao ny tempoly zareo tsy ampy ny enti-manana, tsy ampy ny fitaovana, ny olona vitsy dia nalahelo, ny ravoravo tanana. Tô tsy ho vita izy ty. Teo nanoran'Andriamanitra amin'ny mpaminany Hagai. Ary tory izany tenin'Andriamanitra zany, sitrapon'Andriamanitra zany. Aniraka amin'ny olona, anentan'ny olona, anetsika ny olona hiasa. Izay ry abana ny fandraisan'izy io amin'ny lohahevitsika septambra hoe miasa amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra. Miasa amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra. Ny tenin'ny Hagai no akatsika hafatra amin'izany hoe ahoana moa zany miasa amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra izany. Ny voalohany zany dia hoe ny miasa amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra dia miasa ambany fitarian'Andriamanitra no dikany. Miasa eo ambany fitarian'Andriamanitra. Rehefa Andriamanitra mitarika dia voazara tsara ny asa. Vakitsika ny andinin'ny voalohany sy ny faharoa. Tamin'ny andro faharaiky lazao Zerubabela zanak'Sealatiel verimorana Joda sy amin'ny zany zaka-pisorona be ary amin'ny sisa mivoaka hoe zay le Andriamanitra mampianatra antsika fitariana. Misy antokon'olona efatra ao, Hagai mpaminany, mpanentana, mpilaza hafatra Andriamanitra, mpananatra, mpanitsy. Misy antokon'olona zany napetraka Andriamanitra manao an'izay, natao hiteny izy Hagai ito. Ny antokon'olona faharoa Zerubabela gouvernoura, hoteny gouvernoura, mpitarika, mpitantana, mpifehy, miahy ny fitaovana rehetra, hetsehana koa reo. Ny olona fahatelo Josua, mpisorona be, lafy ny ara-pivavahana indray zany, ny fanimpom-pivavahana, ny liturjia, ireo rehetra zany miara-miasa rehefa tarian'Andriamanitra, ary ny sisa amin'ny vahoaka rehetra. Manana anjara daholo ny olona ao anatin'ny fanompoana izay natao hoe miasa amin'ny fahatahoranaandriamanitra eo ambany fitarian'Andriamanitra. Izay aloha zany efa zavatra voatsitokotoko ato hoe ianao zao mpaminany, io mpitondra, io mpisorona, mpitondra fivavahana, iretry ny vahoaka hiasa. Zay ny zavatra hita voalohany amin'ilay hoe miasa eo ambany fitarian'Andriamanitra. Fa rehefa toy izy atsika amin'ny teny amin'ny fahatelo hatramin'ny fahadimy vakitsika. Iza mbola sisa aminareo zay nahita ity trano ity nampifandray taloha, fa manao kosa ny fahitanareo azy zao, moa tsy toy tsitsitsiny masonareo ity, nefa mahiresaka hitrina Zerubabela ary mahiresaka Josua zanak'Jozadana mpisorona be, ary mahiresaka vahoaka rehetra ka miasa fa izao nanareo ho Jehova tompony maro, araka ny fanekeko nataoko taminareo, fony nivokako tany Egypte nareo, ary ny fanahiko dia mbola mipetro aminareo ihany ko aza matahotra ianareo. 70 taona babony zanak'Israely dikan'izany le olona tonga eo zany mety efa misy olona 80 taona, satria nahita an'le tempoly tany aloha 70 taona naravana io nisy olona 80 taona zany teo vitsivitsy na 90 hoe nareo va io izy Andriamanitra tamin'ny alalany Hagai nahatsara le taloha, tsara be mako le taloha, ohatra mitsinitsinina fahitanareo azy ozy izy ndraindray tsika miasa ry havana dia tahak'izay tadiny perikopantsika tamin'ny taloha hoe tsy tsara noho ny razako ndraindray tsika mahita hoe tena tsy tafavoaka izy ty, tena ohatra ny raha oharina amin'ny taloha. Eo zany idirin'Andriamanitra intelo miteny hoe mahereza. Maherezy ianao aloha, ianao mpitondra, ianao mpitarika, ianao mpifehy. Maherezy ianao, ianao mpitondra fivavahana. Maherezy ianareo vahoaka rehetra tanao fa zarainy miverina intelo hoe mahereza, mahereza, mahereza.
ka miasa. Io le Andriamanitra miasa, Andriamanitra momba, Andriamanitra izay mampahery, ka miandany izy ny tompon'ny fisina sy ny fotoana. Ary matetika ampidinintsika izay ny anarany dia Jehovah tompony maro. Dikany Jehovah tompony maro zany Dieu de l'armée, tompony ady sy ny tompony tafika, satria zanak'Israely amin'io mbola misy manafika koa ireo jiosy ireo. Ka mitompo zany hoe rehefa miasa ambany fitariana ianao dia zay natao hoe miasa amin'ny fatahorana azy. Izy no atahorana fa tsy ny zavatra hafa manodidina. Tsy matahotra ny eklesia amin'ny asa vita na ny eklesia ny hery, fa zao izy Andriamanitra, Andriamanitra ny fanekena. Efa nanao fanekena taminao hatramin'ny andro lehibe nivoaka amin'ny tany Egypta, nga tsy tadidinao mitondrako anao hatr'izay. Zao izy mahavita manao fa misy dikany. Andriamanitra manangana ny fiangonana, Andriamanitra. Ary Andriamanitra manangana azy ho vahoakana. Andriamanitra manome adidy ny olona. Andriamanitra manome ny fanahy. Ary zay koa ny zava-dehibe. Ny fanahy koa ne mbola ao aminareo ihany ozy izy. Fa zao ny sitrapoko, fanetrehetena. Tsy nesorony ary zay mahatonga ny Davida amin'ny Salamo 120 hoe aza manaisitra ny fanahinao ato anatiko. Raha mbola ao zany fanan'Andriamanitra io dia io no mahatonga antsika hiasa mitahotra amin'ny zavatra rehetra. Fanahy ny fahatahorana amin'ny Jehovah ho Isaia. Misy toetra ny fanahy maromaro lazainy Isaia, dia anankiray amin'ireo ry havana ny fanahy amin'ny fahatahorana amin'ny Jehovah. Misy fanahy maromaro zany toetra ny fanahy maromaro zany lazainy Isaia ny amin'ny fatahoran'Andriamanitra io. Ny fanan'Andriamanitra no ao izy, fanahy ny fatahorana amin'ny Jehovah. Zay no anatiny ao. Io fanahy io zany anisany asan'ny fanahy ao anatiny ao ny fahatahorana amin'ny Jehovah. Ary io matetika abidinitsika zany. Ny fatahoran'Andriamanitra zany anisan'ny zava-tsy ho entin'ny fanahy. Jerentsika ny Isaia 120 Isaia 120 dia misy toetra ny fanahy anankifito ao, ny amin'ny 1 sy ny amin'ny hatramin'ny 1 Isaia 120 1 hatramin'ny 7. Ary isy lofon'ny Jesô io tenenina io atao amin'ny Jesô nisy fanahy io vakitsika ary isy lofon'ny Jesô ary isy fetsika ambony fafaka. Ary ny fanahy Jehovah dia ny fanahy fahemena sy ny fahazavana, ny fanahy ny fanolatsena sy ny fahirana, ny fanahy ny fagnara sy ny fahatahorana amin'ny Jehovah. Ary ho antakasitrareo aminy fahatahorana Jehovah, ka tsy tsara teny hitamaso izy na tsy zavatra hitamaso izy no ekeny, tsy mijanona amin'ny zavatra hitamaso fa misy koa ny tsy hitamaso. Ka zany ny fahatahorana amin'ny Jehovah. Zay tariny fanahy masiny io no manana ny tahotra an'Andriamanitra. Vahoaka vita fanekena, vahoaka omban'Andriamanitra. Ianao koa ry havana no tenenina izany hoe miasa eo ambany fitarian'Andriamanitra ianao, dia omeny ny fanahiny mandrakariva ianao. Na dia kely ary ny vitanao dia ataon'Andriamanitra mahagaga eo masonao izany. Jerengeny any Paoly apôstôly raha mananatra izy. Korintianina voalohany 7 manomboka amin'ny 10. Rehefa nandroso ny fiangonana tany Korinto, be dia be ny olona mba nanao koa niara-ny asa tamin'ny Paoly. Sasany moa somary nanohitra azy, nazakazahana mako to Korinto ty satria fiangonana malaza. Be dia be ny olona tonga tany zany, ry Apôlôsy tonga tamin'ny daholo ny apôstôly. Nisy koa zany tsy apôstôly fa mpitoroteny ka nampitandro ny Paoly. Hoy izy Paoly hoe ny 10 no vakitsika. Araka ny fahasoavan'Andriamanitra nomena tahaka ny fanao mpitarika mahay, nanaovaka fanorenana ary ny hafa mandrafitra eo amboniny, kanefa ny olona rehetra hitandrona zay narafiny eo amboniny. Zaho Paoly apôstôly nomena fahasoavana amin'ny fahatahoran'Andriamanitra tahaka ny architectone zany naviana ny teny hoe architecte, teny grika zany. Mpitamarika mahay ozy izy, architecte zany ka nanao fanorenana. Satria za matahotra Andriamanitra. Misy hafa ndray mandrafitra eo amboniny tahaka manao trano zany Paoly nanao le fototra. Izy namorona nananga fiangonana tany Korinto. Avy amin'izay ny olona nampitovona teo, nanovona teo. Ka tandremo fa ny fanorenanao ambany ao Paoly mafy be
Iza ny fanorenanao izy Jesosy Kristy. Ka misy olona tazatazan'ny Paoly amin'ny 2:20 inona no atainginy zalao izy? Mandrafitra inona ny sasany? Volamena, volafotsy, vato tsara, hazo, bozaka, mololo eo ambony family. Io aneo Paoly apôstôly andalo fitsapana. Ary afo ny tsapanana io, hita eo zay tsy may. Ka raha levony asany olona Paoly apôstôly maty antoko izy. Ka mila miasa amin'ny fahatoron'Andriamanitra, mila tariny fanan'Andriamanitra zany tsika. Zaho Paoly apôstôly nge mitarian'Andriamanitra navitako asa tsara. Nanjary aspekta mahay rehefa nitory filazantsara. Fa nareo koa mitandrema ozy izy sao dia tsy Andriamanitra no mitarika anareo. Mila miasa eo ambany fitarian'Andriamanitra isika, izay natao hoe miasa amin'ny fahataoron'Andriamanitra. Fa ny faharoa dia izao, mila miasa ho voninahitr'Andriamanitra. Mila miasa ho voninahitr'Andriamanitra. Tsy mandeha ho azy ry havana antsika rehefa marina fotoana dia miteny mandrakariva ho any Andriamanitra rery ny inona? Vonina soli deo gloria. Misy dikany io, raha vao tsy voninahitr'Andriamanitra ilay zavatra ataonao, tsisy fahataoron'Andriamanitra ianao ny dikany. Eo indray ny tompo miteny, raisitsika indray agay toko faharoa teo ny 9 hatramin'ny 7. Miverimberinao le teny hoe voninahitra. Tary ambony mahireza tarihin'ny tompo eto indray voninahitra 9 hatramin'ny 7. Fa izao no indray makakorava kikike yampiroko lana sy ny tany ary ngaramasina sy ny tany maina ary nigoloko ny firenena ka hoavy zay firenena rehetra ary finy voninahitra hitramtino Jehova tompony maro ay ny volafotsy ary ay ny volamena ho Jehova tompony maro ny voninahitra hitramtiany apalany dia lehibe no ny tany aloha ho Jehova tompony maro ary eo ny fitoerany tina nomezanamezakaitanana ho Jehova tompony maro. Miverina impiriny hoe Jehova tompony maro amin'ny 3 fotsiny enina ka hatramin'ny 7 io. Misy dikany izay. Miverina impiry hono izy io. Miverina inefatra manambara lafo valo ny tany hoe an'Andriamanitra ny voninahitra Jehova tompony maro, tompony hery rehetra, tompony tafika, tompony ady, io miteny io maniraka antsika hiasa io ka tokony hiasantsika ho voninahitra. Ny tompony manana ny voninahitra, ny hery, ny haja, ny laza rehetra, ka aoka io voninahitr'Andriamanitra io ny banjinina. Izay omban'Andriamanitra koa no idiran'ny voninahitra, izy no manometsika ny voninahitra. Ireo firenena rehetra reo ampiroroko izy satria tsy manome voninahitra azy. Ry Egypta, ry Babilôna ny tenena amin'izany. Ampiroroko ny tany maina sy ny ranomasina. Zany izy ny tompony volamena, zany tompony vatosoa. Zany hoe n'Andriamanitra mitany sy zay rehetra eo aminy, ampianarana tamin'ny sekoly alahady zany mbola kely. Izy ny tompony zavatra rehetra, omeny isika dia manana zanaka, arena, voninahitra, laza, teknôlôjia, siansa. Omeny tompo atsika zany rehetra zany. Fa izy kosa ny Jehova tompony maro. Zay tiako omena voninahitra omeko, ka ity trano kely ratsiratsy ataonareo ty omeko voninahitra. Ny zavatra nitranga ry havana dia izao. Re afaka ataona maromaro taorinan'io namboariny Herôda mpanjaka io tempolo io. Io tempolo io ny tsara indrindra tamin'ny tempolo natao. 9 taona nanaovana azy. Namirapiritra io tempolo inge le nidiran'i Jesosy. Io tempolo io nanona fiadanana tamin'ny anam-paminany, tamin'ny Simeona, le miteny hoe ankehitriny ny masoko efa nahitan'ny famonjenao. Indro alefanao amin'ny fiadanana. Zay le fiadanana entina fa zavatra mbola ho avy teneny hoe amin'ny toerana ity nanomezako ny fiadanana. Ankehitriny ny mpanomponao dia alefanao amin'ny fiadanana ho Simeona. Io le fiadanana. Io tempolo io le midiovin'i Jesosy. Io tempolo io nandray an'izay mahatonga azy be voninahitra satria handray ny zanak'Andriamanitra io tempolo io. Na dia tsy fantatry ny olona tany Jerusalema fa izany ary. Ary zay le mahafahafa n'Andriamanitra. Zay ny dikany voninahitra ty trano ty anamparany dia ho lehibe noho ny tany aloha. Voalohany mamboariny Herôda tsara tarehy, faharoa io ny tempolo handray amin'i Jesosy. Ny fonao ry havana ny tempolo amboarina ankehitriny.
andreny voninahitra Andriamanitra izany ho tsara noho ny tany aloha izany. Ahoana ny fiomananao amin'izany? Zay manome voninahitra an'Andriamanitra nomen'Andriamanitra voninahitra koa. Tadio zay. Ary zany nanahirana n'le Lioka 12 teo le rangahy mpanan-karena ty, ary io saritsary ny fiainantsika indray. Nanan-karena be na vokatra be fatatsika le tantara ka tsy ho vakitsika. Inona no ataoko izy? Niravana zany ny toerana fitehirizana, nanao trano ngeza be izy, na sy ny fananana be dehibe. Nieritreritry hoe tsy lamy io, aloha mihitsy ny fanahy mbo hihinana. Zay aloha fahadisoana voalohany iny nandiran'ny fanahy amin'izany. Ianao ry fanahiko azo miasa tsono izy fa repo aloha hihinana sy sotro mandritra ny taona maro tsika. Dia Andriamanitra miteny adala ty, inona nidiran'ny fanahy amin'izany? Rehefa tsy karakaraina ny fanahy io, asarako aminao le fanahy sy le vatana. Vitanao eo raha hihinana le vatana raha miala le fanahy. Sahoana ozy nareo? Le fanahy tsy nikarakaraina, tsy manome voninahitra an'Andriamanitra. Zay ozy izy ny raha miara rena ho amin'ny tenany ihany, fa tsy manan-karena amin'Andriamanitra, tsy nanome voninahitra an'Andriamanitra. Tokony nanome voninahitra an'Andriamanitra izy, dia nikarakara ny fanahiny Andriamanitra. Fa rehefa sarana ny fanahy sy ny nofo, atao inona moa ny nofo? Dia mipetraka eo izy, tsy vitany maty, fa ny fanahy koa dia ho faty. Ka Andriamanitra ry havana dia miantso atsika hiasa ho amin'ny voninahitra. Ninona ataonao ny zavatra rehetra, na miasana na mianatra na maninona, ataovy voninahitra ny tompo zany, dia ho hitanao fa omeny voninahitra ianao. Aza dinoina fa ity tempolo ity, rehefa taorian'i Jesosy nge indray le tempolo rava. Tadiditsika amin'ny tantara fa rava indray io tempolo io ary nariana any. So dia manjary zany koa isika ry havana. Ka andeha isika tsy tahaka amin'ny tempolon'i Jerusalema, mitsangana rava, fa andetsika hiasa ao ambany fitahiren'Andriamanitra. Aheritsika satria izy mitarika atsika ny fanahy no nomeny atsika. Ary indrindrandrindra ka zay rehetra ataontsika ho voninahitra an'Andriamanitra, fa izany natao hoe miasa amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra. Ho n'Andriamanitra reneny voninahitra ho amintsika ny fahatahorana. Amen. Vavaka isika, Tompo menatra izahay, fa miasa foana, ao ny tsy miasa raha teo fa kamo. Tokony hiasa amin'ny fitarianao izahay, ianao mitarika ny asa, dia manome anay fahaizana tahaka ny Paoly apôstôly, ho mpitamarika mahay amin'ny asa rehetra ataonay. Mizara asa ianao, ao ny teknisiana, ao ny mpitondra, ao ny mpampahery, ao ny vahoaka. Ndrisy anefa Tompo, tsy nanaiko tarianao zahay. Raha miasa zay dia mifanometsiny, fampitsabatsabaka, ary samy manao zay lohany tsisy fandaminana ndraindray. Mifona aminao zay Tompo, fa tsy niandry teo amin'ny fanahy masina, tsy niandry ny fitarianao zahay. Adininay fa ianao dia tompony zavatra rehetra, manome ny zavatra rehetra, miasa ny zavatra rehetra, manerina anay rehetra. Sodranako zany amin'ny teninao fa izahay tokony asa ho voninahitra ao. Ny voninahitra no reharehanay. Zay laza sy dera ho anay ny tena ilofosanay, hany ka manjary asa tsy manome voninahitra anao ny asanay. Tahaka ny lehilahy tsy manan-tsaina ihany zay, zay miasa ho an'ny nofo fa tsy mba niasa ho an'ny fanahy. Heverinay fa ny fanahy dia mivoky ny zavatsoa amin'ny tany. Abdininay ny karakara ny fanahinay, hanomeza voninahitra anao. Mamindrafo aminay Tompo, na milany helokai. Sasa madizo efa pahafitana rodovo ny fonay mba ho afa-keloka. Betsika ny tsy natateraka anay na tamin'ny fiteny na tamin'ny natao. Mba enory ny vavaka mangina ho asanatray fa loaranay natrehanao ny fonay. Amorony fo madoy izay Andriamanitra,
ary avozo ny fanahinay itoeran'ny fanahinao, aza manaisitra ny fanahinao aminay. Meo anay zany fanahy amin'ny fahatahoran'Andriamanitra izany, iasanay amin'ny tahotra sy ny ovitra atanteraka ny famonjenanay, noho ny amin'ny rano zanak'ondry latsaka no angatanay vavaka. Amen. Zato ny andinin'ny voalohany fahatelo fahaefatra ny toy ny fifonana.
antsika zay mibebaka marina tokoa vonina hiasa amin'ny fahatorana ny tompo, mitsangana fa mindra fo amintsika izy. Hoy ny tompony maro. Satria ninoanatra ianao ka nendry tena teo natrehako, izaho efa niaino anao. Aza matahotra ianao fa efa nanavitra anao efa niantso ny anaranao ay ianao. Izaho dia izany mamono ny fahadisoanao, satria malala eo masikana sady be voninahitra no tiako. Noho izany ary havana, dia voavela sy voafafa avokoa ny fahotantsika no ny amin'ny anaran'i Kristy Tompo, samy amin'ny diran'ny Tompo ianareo. Valo amin'ny telopolo amin'ny dimanjato andiny ny voalohany sy ny faharoa, dia rahantsika ny tompona amin'ny famelan-keloka ataontsika mitsatosatoka. Petraka ianareo. Tonga amin'ny rojombavaka volana septambra isika, ireo izay teraka tsingery taona septambra tsy adinonay mitsangana ianareo. Ireo izay nahatsiaro fahasoavana manokana hidiranan'ny tompo hitsangana. Ao ireo izay manana olana tiana fampitoromana mibavaka hitsangana koa ianareo. Ao ny marary sy manana aretina, hoe tsika mbavaka zany amin'ny tompo nanasitrana, ao ry nidonam-pahoriana ampahirezana. Ivavaka isika. Tompo misaotra anao zay satria asianao miasa amin'ny fahatahorananao. Vonona zay tompo ambany fitarianao, tario zay fanahy masina. Raha misy tsy tarian'ny fanahy masina dia tsy mba zanak'Andriamanitra izy, koa izay dia zanakao ka tario ry fanahy masina. Hanome voninahitra anao zay mampianara anay, hanome voninahitra anao tahaka nataon'i Kristy, fa tsy mba hay anay izany. Mampianara anay hanome voninahitra anao tahaka ny apôstôly masina, tahaka an'ireo martiora. Mampianara anay tompo mba hanome voninahitra anao amin'ny fiainanay manontolo, mba ahazoanay miasa amin'ny tahotra sy ny ovitra tanteraka ny famonjenanay.
Tompo izany sady ny anaovanay zao rojom-bavaka izao, hanomeza amboninahitra anao an'ireo zay teraka septambra rehetra, manome voninahitra anao izy ireo mijoro fa ianao ny tompony aina, tompony maro, ianao ny tompony zavatra rehetra, nanome fofonaina mivavorona fahavelomana, mampianara anay anisan'ny andronay nananay fohendry, karaha manisa izany zay toloranay voninahitra tokoa ianao tompo, memboninahitra anao fa mitantana ny vimbina na lehibe, ka na mikely na ny lehibe samy faly fa nahazo tombonandro teno atrehanao, ka ny fahavelomana eo masonao dia firavoravona hatraminy, satria Andriamanitra ny fahavelomana, Andriamanitra ny nofo rehetra ianao, ka misaotra anao zay miarahaba azy ireo amin'ny anaranao. Taony nahazo fahasoavana, nampoizina, taony tsy nampoizina, taony nangatahany fatratra, taony efa tsy nangatahana akory fa fantatrao fa mahasoa azy zany. Anao tokoa ny volamena tompo, anao ny volafotsy, anao ny zavatra rehetra, ka manome ianao, miasa ianao, tsy misy maharomboka ny ampelantananao, tsy misy mahasakra ny asanao, koa ny safidy ny tsangana ideranao izy ireo mitokantrano maro samihafa noho izany fahasoavana nyraisin'ny avy aminao izany. Betsaka ny manana olana tsy anasa, diratrosa eo amin'ny fitsarana, maditra ny eo amin'ny ankohonana, ao ny lavitra ny zanaka sy ny ray aman-dreny mianatra amin'ny toerana lavitra any saraka irery, betsaka ny zavatra trehinay, ny olana ara-panaratsaina, ny olana ara-piarahamonina, eny toatsilozan'ny olana tokoa ny fiainanay. Nefa matoky izay tahaka ny nampahirazan'ny agay-paminany ireo olona niasa tamin'ny tempolo zay ratsiratsy sady kely fahiny no hamahano ny olana, fa ny fanahinao dia mbola mitoetra amin'izy ireo ihany. Amaha zany olana izany ianao, ampafantaro azy tompo fa ianao ny tena mamelona, ianao ny tena miah, fa ny olombelona dia tsy azo ianteherana. Ny olombelona koa dia nataonao fitaovana nampy azy ireo, ka hitodika aminao Andriamanitra izy vahany zany olana izany. Misy ny marary sy manana ny marary amin'ny toerana maro samihafa, ao ny miatrika fandidina ankehitriny, ao ny voany areti-tsaina, ao ny marary tsy sitrapanafana, ao ny voamarary tsy natory tamin'ny alina. Ianao Andriamanitra no hikasika azy ireo amin'ny tananao feno olatra, ampahery azy ireo ianao no mehery fanafody ampiasaina ampatanjaka ny finoana, ka hitsambikina tahaka amin'ny dery izy ireo amin'ny fahasitrana menao azy. Toy nampahoriana ireo havanay, namoy nahitana masoandro, namoy zanaka, havana, namana, ianao Andriamanitra kiadin'ny kamboty reharehan'ny mpitondra tena, ianao Andriamanitra no mikarakara azy ireo amin'ny fahasarotana maro samihafa, mbola mikarakara azy ny sasany ka ombanao tokoa, tarinao. Ary rehefa vita ny fametrahana izany, amin'ny toerana nametrahana azy ianao Andriamanitra hikarakara, ka ny fahatsirovana rehetra dia tsy zary amoetra, tsy zary fanomezantsiny, alahelo, fa ho zaratsiky sy ehy ny fahatsiarovana ireo havana indomandry ireo, ka ny fahasoavana nampy fahasoavana tafinao ny tsirairay avy. Betsaka amin'ny tiana angatahana, fantatray fa mahalala moatra no ny tiana angatahana zay, satria fanamasina ny fona amin'ny fitaraina tsy azo taraina araka namaranao tamin'ny heriny teo, fanamasina ny manitsy ny vavakay. Ho valio vavaka zay tompo, ianao Andriamanitra mahalala, iza moa no angatahany zanany mofo hanome azy vato, angatahany zanany azo andrano ka hanome azy mena rana, fantatray dia fantatray fa ny mahasoa anay menao anay, na ny mitsangana mitoetra. Zany nangatahany amin'ny anaran'i Jesu Kristy zay vela sy manjaka miaraka anao amin'ny fanamasina amin'ny taona rehetra mandrakizay. Amen. Zao kosa riavana dia hitsangana isika rehetra haneno finoantsika amin'ny fanekemponana apôstôlika zay mampiray antsika amin'ny fiangonana masina maneran'izao tontolo zao, zay manao hoe min'Andriamanitra tompananatra sy ny tany ary minan' Jesosy Kristy zanany tokana tomponsika, izay nitovitovina tamin'ny fanahy masina, nateraka madreveritsiny, nijarona nampakotry Pilato, nombona tamin'ny azo fijaliana, maty ka naleva, nidina tany amin'ny fiainantsika, nitsangana tamin'ny tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, mipetraka avy amin'Andriamanitra Kristo, avy any ny fitsaba ny velona sy ny maty. Ny fanahy masina, fiangonana masina manerana izao tontolo zao, ny fiangonana olona masina, ny fanenana keloka, ny fitsangana tena maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Petraka ianareo. Tohizatsika ihany ny rojom-bavaka ny hariva sy ny maraina, ary misaotra riavana ny aminareo zay nandefa fisaorana ny amin'ny valim-bavaka. Ny toy ny any amin'ny fiangonana
mitoko ny eto amin'ny tambajotra serasera ny fampom-pavahana. Efa afaka mandray batisa sy fanloran-jaza isika katekomena dia efa miverina mianatra. Dia rahabiana manokana nareo septambra zany tsy nentin'ny covid-19 zany fa dia ny tompo ny nombanareo dia nahery itsika amin'ny zavatra rehetra. Misaotra ny tompontsika amin'ny fampiarahana amin'ny fivavahana, misaotra amin'ny teknisiamina. Hitsangana isika marina izany amin'ny hira mialohan'ny tsodrano 5:32 andiny fahefatra sy ny fahadimy. Ivavaka mangina ianareo. Maherezy ianareo, maherezy ianareo, maherezy ianareo Jehovah tompony maro. Ho an'le mpanjaka tsy manan-taloha, tsy mety maty, tsy hita, dia ho an'Andriamanitra tokana ihany ane ny laza sy ny voninahitra mandrakizay mandrakizay. Ho an'Andriamanitra reriny ny voninahitra. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny